Faly miaraka amintsika eto indray ny 24/24.mg sy ny le décrypteur fandarana manokana izay resahana momba ny baolina kitra. Efa teto ihany ny page 24/24.mg sy ny le décrypteur nanao ny tombana sy ny fanadihadiana momba ny lalaon'ny barena nandritra ny fidinan'ny amboaran'ny Afrika eo anivan'ny ekipam-pirenena tamin'ny volana Jona sy Jolay lasa teo moa zany ary mbola amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao dia mbola resaka baolina kitra ihany tsika, saingy ivelatra kokoa ny fandaharana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra amin'ny ankapobeny. Niarantsika nahita ny vokatry ny lalao nataon'ny Bare tany amin'ny tany Ezipta. Hita ihany koa ny vokatra izay nataon'ny Bare zandriny nandritra ny fidinan'ny lalaon'ny nosy na ny JO izay natao tetsy amin'ny nosy Maurice. Ao anatina kion-dalana iray lehibe ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao, izay anjarantsika no misafidy ny lalana na ho any amin'ny fanarenana sy azahoana ny vokatra maharitra na hijanona amin'izao tontolo misy antsika izao. Ny fandarantsika an'io zany dia hiresaka momba ny baolina kitra, izay tontolon'ny baolina kitra izay ary hiezaka hitondra ny anjara biriky amin'izay fametrahana an'izay ilombian-doha mba tsy ho raraka intsony ametraka ny baolina kitra eo amin'ny toerana sahaza azy mba azahoana ny vokatra maharitra. Hiaraka anentana ny fandaharana amiko eto androany i Rahoto Andriamanambe. Miaraba anao Rahoto. Miaraba ny Alain, miaraba ihany koa ho anao izay manatrika izay mijery ity fandaharana ity ary ho an'ireo manatrika izao fandaharana izao. Nanasa mpisehatra vitsivitsy eo amin'ny izany baolina kitra izany koa izara ny traikefany sy ny fomba fahitany ny tontolon'ny baolina kitra. Maro moa ny naniry ny izara izay hevitra izay fa noho ny fandaminana moa dia vitsivitsy no tonga eto. Misy ihany koa ny atao hoe izay somary lazaina hoe nanalasala taon'ny vozona koa ihany ho avy tsy ho avy dia ho ataontsika amin'izay vonona ny hiakatra aloha zany izaran'ny traikefany ny fandarana androany. Eo amin'ireo mpisehatra izay nasaintsika hiatrika ny fandarana androany dia eo ireo famenan-kely izay lohalarana teo anivon'ny ekipam-pirenena teo aloha ary mpanazatra ankehitriny efa nitantana ekipa maromaro ao amin'ny fosa junior izy amin'izao fotoana izao. Miaraba anao Menankely. Miaraba anao ary miaraba ny fandaharana ny tenanay. Eo ihany koa i Sylvain Ranjala. Sylvain Ranjala izay mpanao gazety eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena tale eo amin'ny Express de Madagascar. Nifanerasera akaiky teo amin'ny fédération baolina kitra izy, mahalala tsara ny baolina kitra. Izy ihany koa dia anisan'ireo le mpikambana teo anivon'ny Corène na ny komity mpanarina ny ekipam-pirenena izay nipetraka tamin'ny 2021 sy 2022. Miaraba anao Sylvain Ranjala. Miaraba anao Alain sy Rahoto dia miaraba antsika rehetra ihany koa. Eo ihany koa i Cédric Javitombo. Cédric Javitombo izay anisan'ireo hoe mpilalao baolina kitra, anisan'ny naniry ny isehatra ho matianina amin'izany baolina kitra izany, nefa noho ny tontolo izay atao hoe tsy dia lavo rary loatra dia tsy tonga tamin'izany sehatra izany, nefa ny ankehitriny dia anisan'ny manoka tena eo amin'ny fanabeazana ny kilonga ny tanora. Izy no mitarika ny 67 FC City FC. Miaraba anao Cédric. Faly miaraba ny Alain dia miaraba ny mpanaraka ny 24.24. Ny fandaharantsika zany dia izara telo mandritra ny adin'iray sasany adiny roa eo. Isy ny adihevitra izay ataontsika ity ambony, avy eo dia ho asaintsika ihany koa ny mpanatrika andray anjara amin'ny adihevitra anomboana azy atao hoe anisan'ny mpilalao izay nieritreritra ny andray anjara amin'ity adihevitra ity, nefa noho ny programa manokana moa dia tsy afaka miaraka amintsika izy
saingy kosa dia efa nisy ny fandraisam-peo sy fandraisana sary ny atao mialoha izay iarahany amintsika androany dia hojerentsika aloha ny horonan-tsary misy ny faneho-kevitry lalaina nomenjanahary na i bolide. Iny ny parcours vitantsika malagasy tamin'ny Canada 2022 iny nataoko ngamba fa samy mifaly sy mifety daholo tsika nefa efa manakaiky koa ty ny manaraka dia ataoko ngamba fa retombé sur terre amizay tsika amizao manomboka zao satria tsy ho petit poussé intsony tsika manomboka androany ekena hoe navita zavatra tsara zay tsy zay tany Egypte zany tsika tany Egypte fa mbola maro ny lesoka hita tany dia zay lesoka zay zany mba iazana ho gomena ho fafana zany bon tao anatin'ny fifaliana sy fahombiazana tsika dia voilà takona le izy fa misy matoky fa mba iova zany zay zavatra zay satria anisan'izay zavatra hitako zay aloha tena hitako mbola amotika amin'ny baolina kitra malagasy any nafinaritra ny fiarahana tany fa aoka le fitiava-kely zany mba aloha mba hijanona zay zany ny zavatra hitako tany le tsy hoe ny fahombiazana iny ny andeha anararotany tsirairay akana vola na anaovana zao ary zavatra mahasorena anazy zany zavatra zany ary raha mbola ohatr'izay foana angamba tena mahakivy an'ny mpilalao satria izay tany nanao tamin'ny fona izay ary nanao tamin'ny tena hoe fitiavana ny tanindrazana sy Madagasikara zany tena natonga anay sacre an'le izy nefa kosa eo anilany zany maro ny olona miprofite an'izay situation zay na amin'ny lafin'ny resaka équipement zay tena tsy haintsony hoe izy ny tena mpanodikodina an'ity équipement ny équipe nationale ty resaka garman ty moa zany fa na izay tamin'ny équipe nationale tamin'izay nanao bary akanina moa zany dia alohan'ny kanina zay tena nytenena hoe zao avy ny équipement azonareo zao avy ny dotation azontsika nefa tonga ny tany tsy nisy na ray raha azonay tany dia mahamenatra ihany mahakivy zany mieritreritra an'lizy fa bon zay moa teneniko hoe Madagasikara no nijerenay tany dia nalohanay tsy le problème fa nalohanay miconcentre tamin'ny foty fa ny amin'ny manaraka angamba oka zay le fitiava-kely zay mba aloha mba hijanona mba hampandrosoana satria mampalahelo be mieritreritra an'le izy dia amin'le resaka miprofite amin'le situation hoe ny ary miprofite vola ny ary gauche zato makaleo be zany mieritreritra fa aloha mba efa nahazo aira vaovao zany tsika amin'ity resaka baolina kitra ty dia aloha zany mba ho hitoy zay zavatra zay mba ho zay hoe masoandro miratra ao amin'ny baolina kitra zay fa tsy hoe misy masoandro miratra kely dia iny fa avy daholo hiprofite an'le izy non za kosa aloha tsy d'accord amizay fa amiko manokana raha mbola mitoy zay ka mbola hitako toko ngamba fa ho kivy zay mpilalao ary fantatro ny mpilalao miaraka amiko ary za anisan'ny cadre ao anatin'ny équipe nationale ary mahafantatra ny etaetan'ireo mpilalao reo zay zany hitako comparaison tamin'ity génération anay ity sy ny génération taloha hoe faly fotsiny voantso amin'ny équipe nationale dia hoe mandeha any an-dafy voilà nananina fa ny anay tamin'ity tena hoe vonona zany zay tsy hoe manambany nefa tany aloha satria za tao anatin'izay taloha zay koa za tena ao anatin'izay panier taolo zay fa zay fotsiny ny différence anay taloha hoe faly fotsiny zay ho any an-dafy équipe nationale dia le vonona im-pirenena zany fa tamin'ity zay ngamba zay ny tena hitako différence anay tamin'ny fahitako any équipe nationale taloha tena hoe vonona hatramin'ny farany zay hoe maty eny ambony terrain hiaro ny vonona im-pirenena. Coach Menakely mafy le tenin'ny bolida teo potika ny ekipa pirenena misy manodikodina ny fitiava-kely ianao efa tao amin'ny ekipa nasionaly ianao zao mpanazatra ary ianao tao amin'ny tontolon'ny baolina kitra inona ny ao an-tsainao inona ny ao am-ponao rehefa mahinao zany teny zany ianao hoe tena izay tokoa ve le zava-mitranga izay ve le liainanareo ary ahoana ny andehanana alavitra kokoa mihoatra an'izay misaotra anao efa nandalo fa elaela iny tantara iny fa izy ao navoakany bolida direct ny zavatra nandalo tany amin'ny kany fa io zavatra io efa ela mihitsy ny mpitondra na tsy mipitondra ndraindray le olona tsy fantatra avaiza fa toujours intérêt foana ny andehanana amin'io foot io sanandro efa nitranga zany na zay tary tamin'ny Egypte fatanao le tantara tamin'ny Egypte contre Egypte après niny lasa resa lava be fa iny tsy magaga teny bolida satria misy mienany équipe nationale mihitsy io misy intérêt individuel ihany natao sasany fa tsy ho an'ny tanindrazana. Sylvain
tamin'ny 1 zany natsangana io komity io 7 zao raha ianao manokana ianao tao anatin'le système mainao zany teny zany ianao ve miaro ny tenanao ka miteny hoe tsika kosa rehefa tafakatrakanina zao sa miteny kosa hoe tena efa le système mitranga mihitsy no mahatonga an'izao zava-misy amin'izao fotoana izao manodidina baolina kitra ary manodidina l'équipe pirenenantsika. Ya, sotranao i Raoto. Za moa tsy dia tena hoe tsy membre ny fédération akory fa mampanao gazety ara-panatanjahantena sy mpanaraka ny baolina kitra efa hatramin'ny ela be hatramin'ny équipe nationale tamin'ny taona 70 efa mpanaraka ny fanazarantena zany nataon'ny équipe nationale tamin'izany fotoana zany. Ny zavatra nolazain'ny bolida teo dia marina tokoa fa efa farasisa mandafika nilazako azy zany eo amin'ny équipe nationale io i Menakely mpilalao niainany zany na menatra ny zavatra nitranga tany Leclerc moa tsy nilazain'ny bolida teo le izy fa raha ny fahalalako azy raha ny lalao farany tsika dia tsy nanana fa tsy maillot menamena. I Tunisie nefany tokony ianao akanjo menamena satria ny azy iny zany ny loko entiny dia ny angaviany Tunisie anao akanjo fotsy. Zay zany ny zava-nitranga. Inona ny antony satria araky nilazain'ny bolida teo dia nisy ohatra atao tsy fantatra marina le fanarahana no sy niavina niaraka tamin'ity Garman fa ny zava-nisy zany dia tsy nanana fa tsy maillot mena sisitsika nanaovan'iny lalao iny. Zany hoe raha tafakatra atsasa-dalantsika zany dia tsy fantatra mety maillot Adidas indray no nanaovana na maillot Nike. Zay zany ny zava-nisy dia manamafy ny zavatra tenin'ny bolida fa ny hevitro zany ary efa voarakitra tao anatin'ny zavatra andresan'ny Raoto tao amin'ny Corène zay natao tamin'ny natolotra ny fanjakana moa zany tamin'izany fotoana zany tamin'ny 1 ny fehi-kevitra tapaka tao amin'ny Corène hoe ny tokony hanarenana ny équipe nationale dia anisan'izany ny tokony mahatianina tanteraka ny mpitantana fa izay ny fahavoazana raha ny olona ao anatin'ny fédération na ny andeha amin'ny ilatsaka hofidiana amin'ny fifidianana manaraka io zany dia ny fitiavana ny lehibe indrindra fa le mahamatianina amin'le olona te ilatsaka ao zany tsy dia mitombona loatra satria raha tsika zany raha tsika nahita ny zava-misy sy ny zavatra iainan'ny mpilalao isaky ny misy fanomanana lalao iraisam-pirenena. Le tolo-kevitra natolotra reo tamin'ny 1 nareo mahita azy ankehitriny ny ampafiriny zay no tanteraka ny ampafiriny no mbola tsy tanteraka ankehitriny. Tsisy tanteraka satria dia naprimina fotsiny anaty tiroir any le izy tsy voalohany ange le Corène tamin'ny 1 raha ny ravan'ny fanjakana ny fédération tamin'ny septembre 20 avy nandresan'ny Egypte teo Mahamasina tsika raha ino tsy misy dia tonga taty ny FIFA raha tadidintsika angamba tamin'ny avril 3 karakara fifidianana vaovao sy nandrafitra programme fanarenana ny baolina kitra efa nisy fehi-kevitra nivoaka tamin'izany ny rahan'ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny tanora niaraka tamin'ny fédération fa dia pirina tany koa le izy dia taty aoriana moa rehefa tsy nahita vokatra ny équipe nationale dia nieritreritra ny fédération hoe tsara angamba raha asiana lobaka ny tasindray mandeha indray dia nanao ny Corène indray dia nisy fehi-kevitra tsara tareto dia natolotra soamantsara nisy fanolorana ofisialy mihitsy namena ny natolotra ny filohan'ny antenemeran-olona tamin'izany fotoana zany moa ny CST ny fehi-kevitra nivoaka tao amin'io dia izy no tokony napita azy tany ny tompon'andraikitra
tandrify ny zavatra noresahana tao fa mampalahelo moa dia za aloha tsy mahita hatreto hoe inona tao amin'le coréenne no nampiarina. Cédric, ianao milona ao anatin'ny sehatra ny baolina kitra ihany koa. Nisy mivokatra tany Egypte nandritra ny fidinany amboarany Afrika eo anivon'ny ekipam-pirenena. Nisy ihany koa ny vokatra na hoe tsy vokatra tain'ny Maurice nandritra ny lalaon'ny nosy. Iza no manome taratra kokoa an'ilay baolina kitra, tontolon'ny baolina kitra malagasy satria resahana foana fa tsisy maziny baolina fa ny fikarakarana sy ny fanomanana ny lehibe. Ny lalao ny vokatra tany Egypte sa ny lalaon'ny nosy no manome an'izay taratra izay? Raha ohatra ka hiverenantsika kely zao ny zavatra nytenen'ny bolida teo dia nisy zavatra tena nanaitra hoe marina fa nahazo vokatra tsika tany amin'ny kanina fa ozy izy teo hoe mila miretomber sur terre amin'izay itsika zao satria efa manakaiky indray le manaraka dia retomber sur terre tokoa isika teo rehefa niaina ny zavatra hitantsika tamin'ny jeu des îles satria amiko zany ny reniny no tena mireflete ny réalité misy manodidina amin'ny baolina kitra eto amintsika dia ireny ny vokatra rehefa ratsy ny fiomanana, rehefa tsy misy mangarahara ny fitantanana, rehefa tsy fantatra hoe iza marina no mifantana an'ilay olona ilalao andrafitra an'ilay ekipam-pirenena, inona le critère ifantenana an'ilay olona, voara-maso ve zany zavatra rehetrarehetra zany dia ohatrany ahoana ny condition iainan'ilay joueur mandritra n'ilay fanomanana n'ilay compétition. Zany rehetrarehetra zany tokony araha-maso akaiky daholo dia rehefa tsy voara-maso akaiky le izy dia lasa misavoritaka ohatran'ireny dia miteraka an'ilay vokatra mireflete an'ilay réalité misy manodidina ny baolina kitra malagasy. Raha miainanareo telo mirala mianaka zany dia avy nandrefitsika dia niverina teto tany tonga dia vakivava nitotona aingana dia aingana. Zokomena kely manohy an'izay fanamarian'ny Iloniana Alain izay niverina eto tanitsika. Nareo eo anivona club, nareo mahafantatra ny zavatra iainan'ireo mpilalao antsika ireo. Tena arak'ilay teny izay hoe reny marina ve tena hoe faratapony azontsika omena amin'ilay fifantenana, amin'ilay fahaizana, tena izay tokoa ve sa misy zavatra tsy mety amin'ilay fitantanana? Misaotra anao amin'izay question zany satria anampiako izay resaka ny Cédric teo, misy zavatra hafahafa mihitsy ao amin'ny iny ataoko manokana ny resaka ny jeu des îles iny satria za kosa aloha mampanazatra tokony mba hoe avy amin'ny résultat ny CAN iny tokony motiver bebe kokoa ny ankizy nefa mampalahelo raha maheno anao efa amin'ny iny équipe ny jeu des îles any ny entraîneur misy quota, ny DTN misy quota, zany ve zavatra raha miresaka firenena zany tsy azo atao zany satria na eno ihany hoe ty joueur ty tsy maintsy misy quota ny Jet Mada, misy quota ny Fosa, misy quota ny avy aty amin'ny technicien sasany staff. Enao Fosa miteny an'izany eka za miteny marina satria io nefa tsy Fosa tsony fa fatanindrazana tsy hoe Fosa le anazy zany miteny hoe misy zany raha ohatra hoe Fosa folo anaty raha mérite izy tsy maninona, ohatra zay koa Jet Mada, ohatra zay koa ny ekipa sasany. Zao zavatra mampalahelo satria eritrereto fa misy joueur avy amin'ny jeu des îles zao tonga tamin'ny mercredi avy tany amin'ny jeu des îles izy remplaçant tsy nanao match, tonga izy zao nantsonao amin'ny chany anao baolina milady. Zany ve zavatra logique satria tonga teneniko marina satria avy ana tiliara satria entraîneur hono avy tiliara dia misy quota ny tiliara koa anatiny. Zany ve zavatra logique ary za tsy matahotra miteny zavatra ohatran'izany. Saotra. Sylvain, ohatrany amin'ny fanaovantsika politika, ny fanaovantsika baolina misento amin'ny alalany hoe seto amin'ny fo fa tsy miseto amin'ny mérite, ny resahanareo ve izay zavatra izay? Vao resaka atao daholo zany ny lafiny rehetra mihitsy ny resahana atao amin'ny nandritra ny coréenne satria ny olona nandrafitra ny coréenne moa zany dia tamin'ny lafikevitra rehetra nisy mpanazatra atao, nisy technicien, nisy hatramin'ny président ny fédération taloha be zany tamin'ny taona fitopolo
tao daholo nisy arbitre atao nisy ny tao daholo zany dia vao resaka tao anatiny tao mihitsy ny toejavatra sala amin'izay fa mijerina amin'le lazaiko teo ihany aho hoe amin'le tsy maty ihany tsika manao zavatra dia lasa mivilana ohatran'izay raha izaho zao ohatra ny teo amin'ny toeran'ny mpanazatra ka tsy izany ny fidin'ny mpilalao andeha aminao ny jeu des îles dia tsy noraisiko ny andraikitra satria tsy isy vokatra mihitsy raha ohatran'izay nitondrana an'le izy hoe efa misy listana mpilalao vonona dia omena anao le izy fotoana menanao 7-7 andro dia takina aminao ny azahoana meday volamena dia raha zaho any teo amin'ny toeram-panazatra dia tsy nandray andraikitra satria azo antoka fa tsy andeha amin'ny laoniny ny zavatra nanampitrotraka an'izay moa tsy fatomombanana teo amin'ny lafiny fitaovana ny sakafo sy ny sisa ny fandehan'ny fanomanana tany Caron izay nampinenina ny mpilalao zany hoe tsy afaka nanantena mihitsy tsika zany ahita vokatra tsara raha iny jeu des îles iny no resahana. Raha fitinina ny voalazanareo telo mirahalahy teo dia somary ohatran'ny mampivarahontsana ihany a, savoritaka, fitiavan-tena, tsy matianina. Ny fanontaniana mipetraka zany zao raha ohatra ka hanohy tsika inona ny tokony ho atao mba hanarenana zany rehetra zany mba azahoantsika vokatra. Misy fanehoan-kevitra indray mandeha ataon'ny bolida angambany hoentintsika maneho izay atao hoe etaeta ny mpilalao ny efa mipare izay. Nefa tremplin zany ny parcours vitantsika teo iny dia voilà atao raha-pirenena amin'izay zany tsy resaka baolina kely ty. Raha mifaniriko zany dia mba misy ohatran'le tamin'ny le centre de formation ohatran'ny akademiny antsika reny taloha reny tsy tena hoe adresa satria ny anay hafa mihitsy satria zay tonga manao entraînement dia mody any tokantrano eo fa ny ohatran'ireny amin'ny ataon'ny akademiny antsika reny zany tena anisan'ny zavatra mahafinaritra anazy satria ohatran'ireny ataon'ny centre de formation any Europe reny zany to dia miconcentré amin'ny resaka baolina dia andamin'izy ny joueur le ao amin'ny centre zany andamin'izy mila formena be da be zany ny mpanazatra raha tiana handroso ny baolina kitra tantaniny ho an'izay fédération ho avy eo dia zay mba fangatahako ary tsy mpanazatra ihany fa be da be ny zavatra tokony alefanina efa fotoana zany zao satria be da be no ny club mitodika tamin'ny Madagasikara tamin'ny compétition kanina dia mba ho faniriko amin'izay zany ho maro ny joueur malagasy andehanao ohatrany hoe essai any France tsy voatery hoe France ihany zany fa na Angleterre na izanaiza mba hoe PN fédération mihitsy zany fa tsy ohatranay taloha hoe rehefa misy olona misy mpilalao maka dia ho bloqué na fenina ny passeport ty tsy manome vola anaty dia tsy mandeha ohatrohatr'izay za anisan'ny voaray tao anatin'izay dia mba hiova amin'izay le toe-tsaina zany fa mba hivoatra amin'izay tsika ho afa manana tsy hoe fandokafaka amin'ny filoham-pirenena fa araka ny resaka nataony anay dia vonona izy tena vonona tena anao zavatra tsara mihitsy izy ho an'ny sport malagasy. Dia amin'ny fanomanana an'izay relève zay na tsy amin'ny 2021 fa ny amin'ny manaraka akoatran'izay angamba tokony ny championnat eto Madagasikara mihitsy ny tena mila atao mafimafy dia tena asondrotra kely zany ny voan'ny resaka compétition eto mba ahafahana manenjika kokoa an'le championnat any Afrika satria zaho tena teneniko anao hoe nanisan'ireny nanao an'ireny match rehetra reny tany fa tena izay rehetra vita match tena miresaka hoe tena mafy le rythme. Mila mibase any amin'ny infrastructure zany tsika zay efa notenen'ny filoham-pirenenanay moa zany fa anao zay tratry noheriny izy amin'izay resaka infrastructure zay satria nahatalanjonanay tokoa ny infrastructure hitanay tany Egypte satria isaky ny coin de rue zay dia manana terrain tsara be daholo ry zareo zany fa amin'ny équipe nationale zany raha vao ny mpitondra mihitsy no teneniko hoe mampimety ity kely dia tsy handeha zany mihitsy io ary ny mpanazatra raha mbola hoe matimatim-bola dia tsy handeha zany io fa ny anay zany tany amin'ny kanina tena Nicolas Dupuis moa tsy nanana hena maso an'izaniza mihitsy hoe izy ty fa bon izy no to dia izy mandray fanapakevitra hoe tiany ana manao ty dia miassume izy fa raha mbola misy miteny hoe mpanazatra manaiky baikoniny zao rehetra zao sy tity vola sy ny Petsara Velatsy zany zany ny ainako tao anatin'ny équipe nationale zany ny mpanazatra Petsara Velatsy tao amin'ny équipe nationale io dia tena teneniko eto za bolida miteny zany
fa tsy raha mbola zay ny ao dia tsy ampandrosan'ny baolina kitra malagasy mihitsy. Dia mba ho tatany tena olona déjà olona tsy tiatia kely aloha tsy vonina anangona vola ho any paosiny fa olona hoe tena vonina tia tanindrazana ampandroso amin'ny firenena. Fa zay ho any tena teneniko anao hoe zay foana manimba baolina kitra antsika eto. Que ce soit entraîneur na iza mpitondra ny any paosiny aloha ny eritreretina ary bon mety d'un côté mety hiteny anao tsy meko tsiny satria mafy ny fiainana eto Madagasikara. Fa le firenena koa ndraindray mba jerena ihany satria voilà efa bonne dynamique atsika hoe efa manomboka niratra amin'ny masoandrotsika dia mba mila hovaina amin'izay le toetsaina zany. Cédric, resahana teo ny resaka fanofanana formation. Resahana foana le fanofanana, mila mijery talentsika, mila mijery mahay baolina tsika, fa hono ny environnement ny zavatra iainantsika eto amintsika ve ahafahana tokoa mahita an'le talenta reo, ahafahana reo centre de formation tokoa mamoaka an'le talenta, avoaka moa le talenta dia avoaka ho aiza, lalao amin'ny championnat eto ve, lalao amin'ny championnat ny ivelany ve, inona? Tiako be ny mamaly an'izay fanontanianao zay satria zavatra tena miconcerné sy iainako le izy. Dia araka ny tenen'ny Bolida teo hoe ny environnement, araka le lazainao, ny environnement iainantsika raha te hanana résultat hoe ambony be tsika hoe hitovy amin'ny any Europe na ireo pays efa développé dia tsy mipermettre atsika hahatratra an'izay tanjony zay raha ny environnement iainantsika. Ohatra fotsiny anankiray hoe za zao ao amin'ny clubako, ao amin'ny ankizy kely zany tsy manana séance afa-tsy 2 fois par semaine, un match par mois. Nefany ny olona any amin'ny centre de formation any ivelany manao séance isan'andro, manao match tous les week-ends. Dia teneniko ny olona foana hoe manan-talenta ny zaza, ny ankizy malagasy tena manan-talenta, tsy mifakaiza amin'ny any ivelany. Dia rehefa makany Europe tsika ohatra, rehefa latsaky ny 13 taona midina manao tournoi international dia tsara foana ny vokatra satria amin'ny kategoria nataony io mbola le talenta no miresaka, mbola le talenta fotsiny zany no milalao. Fa rehefa miakatra amin'izay tsika, remarqueo fa reo club ampandeha any an-dafy reo tsisy makany rehefa 17, 18 ans, 19 ans satria efa tsy mitovy tsony ny niveau. Misy lacune n'accumulé zaza malagasy mandritry ny 14, 15, 16 ans, 2 séances par semaine, un match par mois. Nefa ny zaza vazaha 14, 15, 16 ans, séance tous les jours de la semaine, un match tous les week-ends. Pendant 3-4 ans zany mi-accumuler expérience ngeza be mihitsiny ny any ny aty amintsika maivana kely. Dia zay zavatra zay no tsy mipermettre atsika mihitsiny azo résultat rehefa micontre ny ekipa lehibe amina ekipa ngeza any Europe na any Afrique. Zay no olana. Dia zay environnement zay no tokony hijerevana solution hoe ahoana, inona no andraikitry ny fédération, inona ny andraikitry ny fanjakana, tena atao priorité amin'izay ve ny foot ohatra na ny sport en général mba hicréena an'le environnement ahafahana mipermettre an'le ankizy miaina sy mijery lavitra ao anatin'le sport. Satria mety be dia be ny ankizy mana-talenta tsy manana chance andeha hianatra fa mety baolina io fotsiny no ananany nefa io afaka manova ny fiainany. Dia omena an'izay chance zay ve reny tanora reny.